Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesús yo, lasanao I Madagasikara. Fiadanane fifoazam-panatanteraka lahana faharoambifolo. Ny loko fotsy izay mitsangana amin'ny sainam-pirenena dia fanambarana fa tokony hijoro ho fahazavana ny malagasy. Ny loko fotsy moa izay loko mitsangana dia manambara an'izay voasoratra ao amin'ny Isaia 40:1 mbako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Izany hoe mendrika ny hitsangana ho fahazavana ny mponiny nosy ho voninahitr'Andriamanitra. Dia efa voaporofo izany tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ary endrika anankiray efa nehoana antsika fa tena efa mitiana Andriamanitra ifo hitsangana ho fahazavana isika malagasy. Mbola toy ny famantarana fiadanane. C'est à vous de vous battre, spirituellement parlant, de donner les moyens à ce pays de pouvoir se lever et de prendre sa place, tout particulièrement dans le monde. Et c'est que ensemble, vous receviez le rêve de Dieu pour votre pays. Dieu t'appelle. Lève-toi et réponds à son appel. Madagascar, ton temps est arrivé. Your time has come. Le Seigneur dit Madagascar, Madagascar, lève-toi. Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, hoazinao ny tanindrazanay.